Salut daholo anio ny hevitra zany mahakasika ny proposition-ny baba Rakotasoa Alban ny amin'ny hoe tsy tokony andraisan'ny olona manana nationalité hafa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Anio hevitra satria ny zavatra tsapa zany am'le code électoral gasy, ny lalàna mahakasika fifidianana gasy zany de miankina am'izay zava-misy foana zany nanaovana an'io lalàna io. Ohatra hoe tiana anaovana barrage ny olona tsy manam-bola de atao amina miliara ny caution ilatsahana filoham-pirenena, de tonga de éliminer dôdôro zany ny olona zany zao karazana inona moa zany ségrégation zany, ségrégation hoe ny olona tsy manam-bola ve zany de tsy hitanindrazana na tsy manana compétence hitonana firenena, fa de élimination fotsiny zany hoe barrageko ty de ataoko avo be zany ny caution, de rehefa la avo be ohatry zay ny caution de ny sasany ohatrany iravalo manana ohatrany na de tokony tsy nifanaraka hoe tsy latsaka zareo de mba mirenana le miliara napetraka any de mandefa SMS amin'ny team hoe mifidianao lesany mamerenana le vola fotsiny, de tsisy conviction fitiava-tanindrazana mihitsy na plan hoe ampandroso firenena fa defa resaka vola fotsiny sisany miasa. Ka resaka nationalité ty zany de satria avy amin'ny andro Rajoelina ndray no mahatonga an'io, anaovana barrage amin'ny andro Rajoelina ndray de rehefa tonga ndray zany tsy voaresaka mihitsy nationalité hatramin'izay fa rehefa nisy olana amin'ny andro Rajoelina hoe nationalité française izy de miaro tombotsoa la France izy de mampiletra ny la France de zay vao tonga le eritreritra ka zay le tsy mety zay, ohatrany hoe jurisprudence zany hoe nisy an'izao nandalo de zao. Fa zara tiako tehena de zao, misy mamarina azy le tenin'ny andro Rajoelina hoe tsy le 8 cm ty aposiko no maha olo-pirena na olona ina mo zany ty tanindrazana tsy le hoe le taratasy ty aposinay no tsy mamalagasy anay na tsy tiavanay tanindrazanay, fa le izy nampiasain'ny andro Rajoelina amin'ny mauvais escient le izy de lasa simba zany le asiny le resaky nefa zavatra mitombona be zany mitombona zany fa za tsy mirevy andro Rajoelina tena marikoriko mibandy iny amin'ny laingany sy ny famadihana sy ny alatra ataony fa le zavatra teneniny tsy tokony raisina fa tena mitombona le hoe tsy ny taratasy ty aposy afaka omentsika profo am'zany raha valomanana raha olona ty tanindrazana ve raha valomanana de nanao debaka ny nickel sy cobalt malagasy amin'ny Dinatec mety tsy manana 8 cm raha valomanana, tsy manana nationalité vahiny fa raha olo-pirenena olona ty tanindrazana ve de alao debaka io fananana rehetrehitra io de rofy daholo nanaovany Dinatec ina mo zany pipeline mihitsy avy Moramanga makany ina mo zany Tomasina de rofony dôly zay arenakibony tany azo de amin'iny libre izy, tsisy contrôle, tsisy ristourna, tsisy ninina fa de debaka fotsiny satria inona nahazo commission kely raha valomanana de milamina izy zay ve le olona ty tanindrazana nefa izy tsy manana nationalité vahiny de jereo raha ohatra ty tanindrazana izy de io Dinatec io Tomasina io ohatra nefa état dans un état io misy manana autoroute zareo manana sambony zareo manana avion zareo satria amina miliara ny vola azo amin'io Dinatec io de adebaka fotsiny satria tsisy raha ino raha valomanana zay Madagasikara zay ho aviny gasy tsisy raha ino zany nefa izy tsy manana nationalité raha valomanana fe de avitovinao ohatra ataotsika fotsiny hoe RGL i Pasteur RGL zay mitatataty eo tsisy tombotsoana nany kely any Madagasikara tsisy manana tanjon'ininy zay fa zay olona ty tanindrazana za zao ve manana nationalité suisse zao de nareo mieritreritra fa tombotsoan'ny Suisse no arovako raha za makany Madagasikara, tokony
ina moa zany kaparikany de ianareo hoe le olo ty ve ty tandrazana le olo ty ve anao zarotra sa tsy zay zao zany tsy afaka milatsaka zany zay satria hoe manana nationalité suisse nefa ny suisse ngamo suisse mpanjanaka nga suisse firenena mpanjanaka ary tsisy lany suisse zay ina moa zany zay affaire madinidinika Madagasikara satria suisse zany firenena manakarena sady firenena ina moa zany madio saina ny suisse tsy angalangalatra aminao tsy anao fitapitaka aminao ohatry ataon'ny la France io tsy anambaka anao ny suisse karaha hoe za mana nationalité suisse latsaka de tsy mahazo latsaka satria hoe sao de mifangaro voraka amin'ny intérêt suisse de jeny madio so le so tokony jena cas par cas verenako tamin'ny Ravalomanana teo nataony debaka ny nickel sy ny cobalt andina taiky nataony Ravalomanana debaka ny fasimainty sy ny ilmenite any ina moa zany atolagnaro amy QMM Ravalomanana nanao an'izany aveo mbola namidy Ravalomanana koa tany 3 millions d'hectares namidiny tamy DO ary teo mihitsy napotika Ravalomanana satria tsy zakany olona tsiny hoe adebaka la dôlodôlo ny fananam-pirenena ny raffinerie tao am port ny Thomasina nanaovany Kobama ny ina moa zany ny port ny Thomasina ny port moa tsy haiko douane tena marina amin'izy io amidy Ravalomanana amin'ny avy any ivelany tantana azy de izy miditra actionnaire zany le olona ty tanindrazana tianareo averina io zany le olona tsy manana taratasy vaza lasanareo fa zay ny tena gasy diso be zany fa manaonao foana izy moa i baba amle resaka karaha ohatra oharina baba fotsiny tsy tiako ny manao attaque personnel fa rehefa ina moa zany affaire-pirenena no resahana de afaky resaka momba anazy manokana raha tena ty tandrazana izy baba de tsy tokony andray poste tsy nanana fahaizana akory tsy nanana compétence fa tambony an'le tarika bidon aria de mahazo intérêt la de atao lahy io mahazo PDG la tranquille la PDG de androany ala no anome lesona retraretra hoe tena tsy tsara kosa zao tsy tandrazana any sy raha ty tandrazana la i baba bandekamy ala mbola fanoratsika fa raha ty tandrazana la tsy tokony raisy la poste avolenta tsy anana la fahefana zany formana fitiava-tandrazana zany de ina moa zany tiako tehina koa am'zay zavatra zay de rehefa tonga amy toerana la ma PDG la de tsy manakina fitonana tsony tsy miresaka ninina tsonitsony mihitsy fa nangena tanteraka zany ve le fitiava-tandrazana io ange io fitonana ingena tsy hoe tsy tian'ny Mikael zay na tsy tian'ny Fanavoza zay na tsy tiany zao fa ny anay de hoe inona ny tombotsoan'ny tandrazana mandeha ve sy zavatra ty zavatra atao Mikael ty ve hoe misavatra azo antoniana ve fanaraka am'le falarana tarikianja ve satria manao festival ny tsapikary de amin'ny baba zany de mety daholo zay ataony Mikael na mihina masikitarina mety daholo satria nahazo place izy de zany ny modelin'olona ty tandrazana tsy manana taratasy vazaha la dada baba fa tsy zany ny ina moa zany ny toetran'olona ty tandrazana hoe raha volazo place de nangina tanteraka tsy niresaka ninina tsony na zavatra takilara tsy azo jerosorano raha tsy azo de raha nangina la satria nahazo lazo place ka tsy raha mihitsy ny anome modela hoe fitiava-tandrazana ka oka fotsiny tsy anaovana safy be mantsina hoe rehefa manana taratasy vahiny de tsy ty tandrazana rehefa manana taratasy vahiny de tsy tokony lasaka satria misy fangaro amin'ny intérêt ny any ivelany fa ny gasy ary lisana Madagasikara mihitsy no tena tsy ty tandrazana raha ty tandrazana tsy tonga am'izao toerana zao tsika amidy daholo olana ny volamena inona tsy akaran'ile pasa raha ty tandrazana lisana inona tsy tandrazana lisana io tandrazantsika io inona tsy akaran'io satria le plasy le vody petrahana eto ny président androany de ny akamo rehetra lasa ministre ny zanakanabaviko dirikaby sosososo de ina moa zany tsikitiky tsy zanaky-tiako fa tsy zay le fitava-tandrazana baba ho anareo zay ina zany mandala an'io momba an'io proposition de code électoral ny baba io de zavako aminareo zay fitiava-tandrazana zany tsy le zavatra taratasy tia posy fa hita eny any io koa averany olona rehetrarehetra ilatsaka
rehefa manana hevitra izy, rehefa manana idéologie izy, rehefa manana programme izy, ny programme no tokony jerena, ny programme no tokony fidianan'olona fa tsy ny taratasany aposiny. Zay le izy, tsy ny taratasany aposiny mijerena olona rehefa fidy fa ny programme n'inona programme. Programme amelana la France ve, sa programme amelana ny États-Unis ve, programme sa amelana ny gasy. Zay nijerena fa tsy nationalité, tsy midika n'inona mihitsy nationalité baba. Fa de anao ina moa zany hevitra petatoko hoe rehefa nationalité vahiny la de zao be de be tsy manana nationalité vahiny eo fa mpivarotra tanindrazana dolidoly. Jerena le personnalité n'le olona indrindraindrindra fa ny programme jerena fa tsy aza atao ina moa zany fanavakavahana, ségrégationnisme. Misy ake manana nationalité vazaha tsy nangataka an'izany izy fa teraka izy de taratasy vazaha izy de tonga de mila latsiny izy sa mila manao ina moa zany esorina nationalité zay vo afaka milatsaka izy nefa ny nationalité iny mba privilège ananany raha bebe ny vazaha, privilège ananany mba afahany voyager naiza raha zao tontolo zao mba afaka voyager elaha tsisy taratasy ve la de iny azy la atao Madagasikara ao. Raha manambola be la de ao Dubai la de ao Maurice la no mirevy fa tsy afaka mirevy aty Suisse la satria la tsisy taratasy. Ka raha olona ve mahazo taratasy latsaka fotsiny taratasy nanambady vazaha na tsy haiko alanjanaka vazaha na zanaka vazaha de mila averina ny taratasy tsy mahazo milatsaka tsy mahazo manao inona Madagasikara tsony satria manana taratasy vahiny. Débile be zany. Anakabetsahany gasy manana taratasy vahiny aty tsy hoe fitiavany mahavazany nanao angalany taratasy fa ahafahany miasa tompoko. Tsisy asa ao Madagasikara eo na misy asa resaka fotsiny hoe réceptionniste tany amin'ny Mandabitsa ny Full Point firy 10,000 sy 4 alina 10,000 inoy tsara 10,000 sy 4 alina ariary ny karamako tamin'ny taona firy 7 tamin'ny taona 7 10,000 sy 4 alina ariary ny karamako en tant que réceptionniste. Ny réceptionniste ty ohatriny na karamany tsy efa ampitombona injatony zay ny karama ty ka raha ohatra na ny taratasy afahana miasa, afahana mandeha zao tontolo zao, afahana mitady mila ravinahitra de zay ve no isanctionnena an'le olona tsy latsaka filopirenena, zay ve no fahotana ho an'le olona. Fa io arakaraka ny circonstance. Raha ohatra ny Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana firenena izy no maka nationalité vahiny, forcément trahison zany, trahison zany. De aveo mitady excuse débile hoe ny fianarany zanako iny novana an'izy io fianaraka zany taila iny fa ela ve olona multimilliardaire ela de zanaka ela ve tsy afaka hianatra aty Suisse na tsy afaka hianatra any France fa afahana mitsoka, afahana milefa. Ka raha ohatra hoe ny kahany Andry Rajoelina no anaovana jurisprudence am'le hoe olona tokony latsaka filopirenena, tsy mety zany. Tsy mety zany. Zay zao mba te latsaka zay zao. Fa tsy lisanao ve de mampiseho fitondrazana ve ireo fiarovana karana atao lisanao reo. Ny karana multimilliardaire de ny gasy mitrongo vohomana de tanindrazan'inona ty tanindrazan'inona satria tsisy taratasy vahiny. Débile be zany fa aza miditra am'izany baba na nareo mpanoana an'izany hevitra zany débile be zany.